dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Mahafaly ahy ny mifampizara amintsika rehetra ny fomba fijeriko ny fiainana na amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiainan'ny mpivady izany na amin'ny fiarahamonina na amin'ny resaka tontolon'ny fandraharahana na amin'ny resaka politika dia mahafinaritra ahy ny manorotoro zany antsika mianakavy ny zavatra kely mba fantatro. Androany zany dia misy ty karazam-pandaharana iray ty zany be mpanontany de ny hoe ahoana no ahafantarana fa mampirafy anao ny vadinao raha lehilahy, satria efa nasiako fandaharana teto ny amin'ny hoe ahoana no ahafantarana fa mampirafy ny lehilahy. Amin'ity indray mitoraka ity indray zany de hoe ahoana no ahafantarana fa mampirafy ny vehivavy vadinao. Io zany dia toe-javatra iray izay samihafa de samihafa satria ny lehilahy rehefa mampirafy izy mitady vehivavy hafa any ambadika dia matetika zany ny ao ambadika izay dia ny fitadiavana ny firaisana ara-nofo. Ho an'ny vehivavy indray nefa dia tsy any mihitsy ny fipetraky ny vehivavy mampirafy fa ny fitadiavana fitiavana. Zay zany no mahasamihafa an'ireo toe-javatra ireo ka mety ho samihafa zany ny fisehony. Sarosarotra ny ahafantarana ny vehivavy amin'izay lafin'izay ny hoe mampirafy satria mantsy ny vehivavy zany izy dia tsy dia mampiseho karazana fihetseham-po be loatra zany amin'izay toe-javatra izay satria voafehiny tsara zany ny ataontsika hoe karazana émotion ao aminy. Raha oharina amin'ny lehilahy zany izay hoe tonga dia misy karazana fambara zany eo amin'ny lehilahy raha ohatra izy ka avy nanao aventure any ambadibadika any, misy zavatra miova na ny fomba fiteniny na ny expression na ny fombafompany zany ohatra ny maimana taitaitra, misy zavatra zany izay mahatonga ny vadiny miahiahy hoe tany ambadimbadika tany ity vadiko ity. Ho an'ny vehivavy indray nefa izay zavatra rehetrarehetra izay satria ny azy tsy resaka ara-biolojika zany no mitondra ny vehivavy amin'izay fampirafesany izay fa ilay fitadiavana fitiavana. Tsy ampy fitiavana zany ny vehivavy ao an-tokantrano matoa izy mijery any ambadika ka eo no matetika mahasarotra azy satria rangahy variana any ambadika matetika mahatonga ny vadiny izay hoe mitady any tany-kafa ka eo no tsy ahitan'ilay lehilahy zany ny karazana indice madinidinika mety hoe ahafantarany an'izany circonstance izany satria rehefa tsy mandinika tsara ny vadinao ianao dia tsy ahafantatra mihitsy izay mety ho ao am-pony. Izay zany aloha dia zavatra iray izay mitranga zany amin'ny hoe somary sarosarotra zany ny fahafantarana an'izay zavatra zay eo amin'ny vehivavy. Ny zava-misy mantsy matetika dia ilay vehivavy tsy maninona no matetika itoeran'ny ahiahy. Izany hoe rangahy zany taitaim-baopina rehefa mahita andramatoa mba manao tsaratsara fitafy, mihaingohaingo, mamboamboatra ny tenany de fa ny ao anatin'ny sainy zany de hoe andeha ahita lehilahy hafa kanefa eo zany matetika no hoe mampisy ny karazana zany hoe fahadisoana diagnostika angamba no itenenako azy satria matetika ny lehilahy efa zatra ny mijery any ivelany zany no mahina izy zany, mahina ny
mety ho fandehany zavatra rehetrarehetra satria izy efa zatrany hoe afindrafindrao etsy sy aroa, zatran'ilay rendez-vous kely atsy abadimbadika, rendez-vous kely any amin'ny restaurant sy any amin'ny toerana rehetra izay mety hifanenana dia maina foana izy zany raha vao misy fihetsika kely zany izay aiainy fa ohatrany mitovitovy zany amin'ny fihetsiky ny vehivavy izay sambosamboriny any ambadika any sy ny karazana rendez-vous madinidinika amin'ny cellulaire sy ny sisa dia iny zany matetika no mahamahana an'ilay lehilahy efa zatrady, mahatonga azy zany hoe saro-piaro amin'izay fihetsika rehetrarehetra ataon'ny vadiny, kanefa matetika mifajijona eo amin'ny vehivavy dia izy moa no miteny fa hoe tsy maintsy ilay fahajejon'ilay vehivavy dia hoe tsy maintsy ho an'olo-kafa, mety mba ho anao ihany koa ramose, no antony mahatonga azy jejojejo mba hisintomany ny fijerinao, mba hisintomany ny fitiavanao, ka tokony zany atoko tena zany ny lehilahy manoloana an'izay hoe ajejojejona ho an'ny vadin'izay, raiso voninahitra ny ajejona asehon'ny vadinao anao. Raha ohatra kosa zany ianao dia misy zavatra zany tena hoe mampiahiahy anao zany, dia matetika moa zany rehefa hoe amin'izay situation hoe miahiahy be zany rangady amin'iny izy zany matetika ny hoe tena miambina tanteraka zany ny fihetsiky ny vadiny sy ny zavatra rehetra zay ataon'ny vadiny dia amin'iny zany ny hoe rehefa tena mahita pirofo izy zany izay izy ny hoe ahafantatra zany ny hoe ny vadiny mampirafy, na misy koa zany ny mitantara ny namana sy ny sisa zany mety mitantara hoe hitako tary ny vadinao, ka amin'izay fotoana izay zany ramose dia tokony zany ianao mieritreritra hoe inona nahatonga ny vadiko zany nandeha any akafa, mety misy zavatra avy ety amiko ngamba ny fitiavako, ny attentionko zany mety tsy de tena nifantoka loatra tamin'ny vadiko, nahatonga azy zany nijery any ambadika. Ohatraohatran'izay zany ny hoe fomba fisehony zany ny hoe resaka fampirafesana eo amin'ny vehivavy satria sarotra de sarotra zany ny mamantatra azy io raha oharina zany amin'ny lehilahy, satria izay efa nambarako teo zay ny ambangovangon'ny fomba fandehan'ny zavatra rehetra, fa rehefa voatambitambinao tsara, voakojakojanao tsara ao an-tokantrano ao io vadinao io kely ny chance zany ny hoe andehanany mijery any ambadika, satria mila fandiniana manokana avy any aminao zany raha ohatra ka mitranga izay toe-javatra izay. Dia toy izay indray tompo-kilasy tompo-vavy no azo natolotra anao anio, manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.